oreto sokafo ny maso sokafo ny sofiny fa amidiny olona ambongadany ny are-pirenena atsika noenona tao ny enregistrement vocal misy 5 isa agent infiltré no nanao ny enregistrement dia tsy tonga dia fisamborana akory ny nataony zareo fa nitadiny pirofo nanamarina hoe manahoana tokoa moa izany le hoe mampiahiahy ny démarche ny Romy sy Tabito dia izay démarche ny zareo nampiahiahy izay no nahatonga ny agent infiltré atao hoe Charles izay ny fampiresaka tamin'ireo ary nanao ny enregistrement rehetra possible mety ho afaka cursiteur Romy amin'ity procès ity incitenao mihitsy zany le olona hiditra ao anatin'le corruption plaider non coupable izy dia tsy niova mihitsy izay plaidoirie an'izay hatramin'izao matoa Romy Vosy no miteny hoe hiplaider non coupable dia embêtant zany ny dossier en défense Monsieur mahay be tsy haiko hoe taiza izy nianatra an'le loi sur la corruption internationale ny toy ny 9 febroary 2024 teo ny fitsaranan'ny Romy Vosy any Londres i Romy Vosy izay voapanga amin'ny resaka kolikoly avolenta ka tratra-mbody io tany Londres ny taona lasa teo rehefa nandeha nanatrika ny fitsaranan'ny Romy Vosy i Fanny Soernaivo ary nahazo ny alalana hitantarany zavatra niresahana tany dia notantarainy tao amin'ny tambazotra ny serasera Facebook daholo tamin'ny antsiporiny ny zavatra voaresaka tao dia izao zany le izy raha ohatra kafitiniko tamin'ny fahafahenina ny volana febroary nanomboka ny fitsarana ny Romy irery moa zany mandeha fitsarana fa i Tabito izay efa niaiky ny fiampangana azy dia miandry ny valiny ny miandry ny didim-pitsarana fotsiny sisa ny Romy indray izay nanda ny fiampangana azy zany hoe ny plaider non coupable izy dia tsy niova mihitsy izay plaidoirie an'izay hatramin'izay raha nilaza fa ho tsy meloka i Romy Vosy dia nivoaka nandritra ny fitsarana io anefa ny pirofo mitohaka amin'ny tendany izay tsy azo ialany mihitsy toy izao ny fitantaran'ny Fanny Soernaivo an'izany noenona tao ny enregistrement vocal misy 5 isa azo zareo an-tsaina fa zany ireo zany ny anisan'ny pirofo ngeda indrindra nananany NCA nananany James Field hitazomana ny Romy sy ny mpiray kombakomba aminazy maro ny resaka tsy mazavazava nataon'ny Romy Vosy tamin'ireo olona avy ao amin'ny orinasa James Fields ireo izay tratra tao anatin'ireo enregistrement ireo ary eniny be sy ny maro tao ihany koa ny tena antom-pisian'ny fifanarahana teo amin'ny Romy Vosy sy ny mpiray kombakomba aminy ary ireo olona tao amin'ny orinasa James Fields misy enregistrement 10 izay misy feo mazava be mihitsy mitaky vola tellement temps zareo 125 000 francs suisses indroa de 10 000 francs suisses indroa de 5% amin'ny stock part amin'ny capital James Field zany hoe mahazo ohatrany hoe 5% de participation amin'ny capital ary zareo dia iny zany mijanona ho anazy mandrakizay mandrapisin'le société dia contrepartie an'ireo dia zareo zany manao fionana amin'ny mampiona ny James Field amin'ny Andry Rajoelina satria izay zany ny tena antom-pisian'le fangatana izay zany ny anton'le fifampirarahany zareo angataka permis d'exploitation ny James Field amin'ny fitrandrahana vatosoa rubis sy émeraude sy diamant sy zavatra isan-karazany vatosoa isan-karazany any Madagasikara kanefa tsy nety nahazo an'io permis d'exploitation io mihitsy ry zareo nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2019
tena nanomboka 2021 izy no nifampiresaka tamin'ny Romy. Dia hoe angataka fionana amin'ny Andry Rajoelina, so dia izay zany no ahafahana mahazo an'ilay permis d'exploitation. No tantarain'ny Fanirsoa fa raha te eo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina aka permis d'exploitation ny Gemfields dia nampandoavina vola. Toa mahavariana ihany ny zavatra nytenen'ireo mivosy amin'ireo olona ireo raha enoina tsara ity zavatra nilazain'ny Fanirsoa herinandro manaraka ity. Dia io fionana io zany no manina kanefa nahemotra Romy foana sy ny mpiara-miasa aminy satria hoe mila mandoha vola aloha ianareo dia nanontany zany reto Gemfields reto hoe mba lafo kosa raha ohatra hoe 125,000 francs suisses ve no sarany hoe pour organiser un rendez-vous ve dia 125,000 francs suisses. Dia niteny zareo hoe tsy izay fotsiny le izy fa izahay koa mbola anao lobbying, mbola andeha andresy lahatra, mbola anao travail de couloir any amin'ny député sy ny sénateur mba azahoanareo an'le permis minier. Dia nampanaoviny contrat marobe misy hoe MOU ry Gemfields zany, zareo zany nanao an'le contrat dia ao anatin'ireo contrat ireo dia misy hoe anao étude ary zareo anamboatra an'reto dia niteny zany Gemfields hoe so dia tokony maka consultant tsika professionnel mihitsy manao an'ity dossier ity fa tsy nareo no manao anazy. Dia niteny reto hoe efa fanaonay io ary efa maro ny orinasa izay niara-niasa taminay ary dia nahazo sonia ny Andry Rajoelina soma tsara satria izahay nanao ny dossier an'zareo dia izay mahatonga anay payenareo. Surtout Romy zany no tena miteny an'izay ao anatin'le oronapeo hoe izy dia afaka manao afaka miteny amin'ny Andry Rajoelina hoe ity olona ity omena sonia dia manao sonia Andry Rajoelina. No tany isain'ireo mivosy tao ihany koa ireo orinasa vaventy izay lazainy fa miara-miasa amin'ny eto Madagasikara araka ity fitantaran'ny Fanirsoa herinandro ity ihany. Le olona nanantena hoe i Romy sy Andry Rajoelina ny tonga teo akanjo Romy rery ny tonga teo dia efa gaga ry zareo hoe fa ngatsy tsy hoe Andry Rajoelina nefa izay no natao zany tao amin'ny Sofitel hoe tokony hoe izy sy Andry Rajoelina teo dia hoe amanaraka izy miona aminareo fa sahirana be fa homanitsika amin'ny andro manaraka. En fait zany ohatrany hoe verrouillé zareo le système voalaza tao mihitsy tsy hoe mety efa maro fa nytononony tao hoe Exxon Mobil, Total, Rio Tinto, QMM zany hono efa nataony zareo an'io daholo dia efa nandoa dia efa miara-miasa aminy dia tsy manana problème. Toy izao kosa ny fifanarahana nataon'izy ireo izay voasoratra tao anatin'ny MOU. Fa io anatin'le MOU le Memorandum of Understanding izay ataondry Romy sy ry zareo conseiller en présidence ao dia motif ahafahana mamoaka vola fotsiny ahafahan'le orinasa manome vola ho an'ny zareo fa rehefa tena izy tsisy ninina. Ary ny zavatra nisy tamin'ity dia izao io 5% nangatahany Romy io zany mbola mandeha zany ny fanadihadiana hatramin'izao hoe ho an'izy io fa le 5% ohatrany hoe ho an'ny fitondrana malagasy satria voalaza dia hoe mahantra ny le fitondrana malagasy mahantra ny Madagasikara dia voalaza ao anatin'le Memorandum of Understanding io hoe dia anamboarany sekoly izy dia anamboarany hôpital izy dia anamboarana ny katsikatsaramaso. Nareo ve mino hoe rehefa omeny Gemfields tokotra le 5% d'intérêt dia mieritreritra ve nareo hoe iny tokotra ny andeha ho ampiasain'ireto amin'le fanaovana asa soa Madagasikara. Ary nga moa izany ny lalàna any amintsika tsy tokony hoe hiditra ao anatiny tapolam-panjakana ve le sa maninona no hoe ry zareo no andeha atao misoratra ao. Izay zany no voalaza tamin'le enregistrement 5 ny fanesy teo. Voaporofo tao anatin'ireo orinam-pereo ihany koa fa ireo misy ny ekipa mihitsy no nitaky ny vola tamin'ny orinasa Gemfields mba ahazona ny permis d'exploitation. Ary misy taona manontany mihitsy le représentant ny Gemfields. Tamin'ny voalohany izy Romy no miresaka
dia misy taona izy sy le complice no miresaka dia miverina amin'ny Romy le rangahy manontany ekenao ve le zavatra takin'ity complicenao ty fa mangataka vola ohatr'izao izy dia mangataka 5% ohatr'izao dia hoe misy contrat ohatr'izao fa ohatrany sahirana ihany zahay ozy izy le orinasa ny handohan'izany satria izahay dia orinasa manana etika kanefa ny le izy ohatrany hitanay hoe somary tsy dia tena mazava aminay ohatr'izay mihitsy zany tena sadakatra zareo ny teny dia tonga dia niteny Romy oy tena zay mihitsy mila mandohan'io vola io nareo satria izahay dia misy olona maromaro manao an'le asa ho anareo mba ahafanareo mahazo an'le permis ka ny fotoananay dia vidiana ary zay miara-miasa aminay ihany dia mahazo an'le izy ny confirmer zany raha matoa hoe ye peo le volany takiny dia tsy maintsy mandohan'io nareo raha tianareo ny ahazo an'le permis. Namoaka ny heviny manokana ihany koa i Fleury Rakotomalala manoloana an'ity afera mahakasika ny Romy Vos ity rehefa namaky ny vaovao momba an'izany tao amin'ny Le Monde Afrique. Possible mety ho afaka sursitera Romy amin'ity procès ity dao ny zavatra hitako sy tsinjoko. D'après Le Monde Afrique, agent infiltré no nanao ny enregistrement. Zany hoe il a travaillé sous couvert au nom de Charles. Zay zany le izy. Somary hafakely nandraisana ny resaka tao manoloana ny resaka oronampeo izay ninona tao amin'ny fitsaranan'ny Romy Vos. Ny zavatra lazain'ity James Field dia hoe nitsejira ny NCA izy dia nipiezena ry Romy Vos sy ry Philippe Tabuteau. Nazavainy eto amin'ity vidéo ity ny mahakasika ny procédure ahafahana manao enregistrement resak'olona zany. Zao en matière d'enregistrement io zany dia enjana be procédure amin'io raha amin'ny anglo procédure anglo évidemment fa tsy afaka manao enregistrement na entretien anao raha tsy misy avian'ny procureur minao fa nisy izay avi zay na izay accord préalable zay satria ny agir sous couvert zay voalaza ny Le Monde ato. Manarak'izay dia nalazava ihany koa i Fleury Rakotomalala ny mahakasika ny mety ho vokatra ilay procédure noho ny fakana oronampeo toy izao ny fijeriny Fleury Rakotomalala azy. Faharoa ato amin'le enregistrement les procédures mazava ho azy fa tsy maintsy respecter les procédures préalables hoe avec avis et aval ny procureur zany ny fanaovana an'ireny enregistrement reny fa seulement rehefa mandeha le enregistrement dia zavatra roa no tsy maintsy respecter ny enquêteur ao anatin'ilay enregistrement. Ny voalohany ny incitation hoe tena incitenao mihitsy zany le olona hiditra ao anatin'le corruption zany hoe ohatrany hoe karazany hoe aprisianao izy hiditra ao anatin'le piège vis-à-vis ny fitsarana zay procédure zay dia voy ianao manao an'le procédure am'izay. Matoa Romy Vos no miteny hoe hiplaider non coupable dia embêtant zany ny dossier en défense. Raha ny fijeriny Fleury Rakotomalala azy manokana dia toy izao ny sazy mety hiandry ny Romy Vos ao aorianan'ny fitsarana azy. Raha be indrindra sursis na ny période na hijanonana ny ampigadrana zany hoe un an ferme avec sursis de 3 ans mety ho azon'ny ty ramatoa raha betsaka na hoe 6 mois ferme satria mazava be ao anatin'io zavatra io fa nivadika corruption passive ilay izy. Lasa nivadika corruption passive zany ilay izy araka ny nambaran'ny Fleury Rakotomalala iny. Ka izao anefa tao aorianan'io vidéo navoakan'ny Fleury Rakotomalala io dia namaly Fanny Soerneve ary namerina nanazava indray ny mahakasika an'ity aferan'ny Londres ity. Marina fa ny tenany moa dia mbola any ary manatrika an'io fitsarana io satria mandritra ny 2 herinandro ilay izy araka ny nambarany. Dia misy fanazavana kely kasika an'le hoe ahoana tsara fandehan'le fisamborana andry Romy taty à Londres. Misy milaza manko ny hoe tsy azo raisina tsara dalàna dofitra le procédure oia zao aloha le zavatra tenenina amin'ny gazety sy zavatra ohatr'izany tsy voatery ampy ny information ka tsy ireny le zavatra amin'ny gazety ireny ihany akory no zava-misy sy hoe afana maka ide hoe inona marina moa zany proof itazomana andreo olo ireo. Mbola naveriny nazavaina fandroany ny zavatra ny tena nitranga tao izay noresahana tamin'ny antsipriany tao amin'ny fitsarana ny herinandro lasa teo. Tsy adala akory ny procureur aty à Londres ka nanao an'io dossier io nanomboka 2021 no maka aty.
ka rehefa nilaza tamin'izy ireo zany ny James Hilda hoe misy olona manantona anay ary mitaky vola ohatrany mampiayay dia tsy tonga dia fisamborana akory nataony zareo fa nitady ny pirofo nanamarina hoe manahoana tokoa moa zany le hoe mampiayay ny démarche ny Romy sy Tabito. Dia izay démarche ny zareo nampiayay izay no nahatonga ny agent infiltré atao hoe Charles izay nifampiresaka tamin'ireo ary nanao ny enregistrement rehetra. Misy milaza manko monsieur mahay be tsy haiko hoe taiza izy nianatra an'le loi sur la corruption internationale fa zao fandeha. Romy sy ny namany no nangataka, izy no niteny zao montant ilainay. I Romy sy ireo mpiray tsikombakomba amin'ny daholo no nanao ny fangatahana rehetra arak'izany nambaran'ny Fanny Soernaivo izany. Ny James Hilda no nangataka ny idiran'ny NCA tao anatin'ny fifanarahana niaraka tamin'ny Romy sy ny namany rehefa nampiayan'izy ireo ny fangatahana nataon'ny Romy sy ireo namandreo ary tao anatin'ny fanarahana ny lalàna tanteraka izany. Faro ry zareo ihany koa no niteny hoe afaka payena en nature virement gold na safira izay andoavanareo anazy ozy izy, afaka payena any Suisse, afaka payena any Dubai, any Singapour na any amin'izay tianareo andoavana azy izy fa manana compte BDB zay andoavanareo anazy. Dia izy amin'izany zany le miproposé le olona no nangataka dia le anankiray ny teny hoe tsy dia tena à l'aise zay amin'le fangatahanareo fa azavao aminay hoe ina moa ny antony io vola io mba tsy hampirorosaina antsika hoe ohatra ay nisy complot contre an'le fanjakana satria hoe asa hoe ny mpanohitra ndray koa hoe nandeha naniraka an'ireo James Hilda ireo amandrika an'izy mianakavy. Na dia samy manana ny fandraisany azy aza ny tsirairay mahakasika an'ity afery ity ary na inona valin'ity fitsarany ity dia tsara ihany ny mampafantatra ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Romy no nangataka pot de vin dia ireto olona reto amin'izay ny antsony National Crime Agency izay mitovy amin'ny Bianco any amintsika fa efficient kokoa. Dia ireo no nanomboka ny fampiraharaha tamin'iretsy ary nanao ny enregistrement ny conversation sy ny réunion rehetra izay nifanaovan'ny zareo. Reto sokafony maso sokafony sofina fa amidiny olona ambongatany ny are-pirenena atsika dia tsy le olona mividy akory ny olana fa le olona mamarotra. Mampametra-panontaniana mihitsy ity zavatra mitranga ity, indrindra moa fa tsy haino tena ny fitondrana malagasy mahakasika ity afera maloto ity. Normal ve hoe misy zavatra ohatr'izany tsy mba hoe offusqué, tsy choqué, tsy gaga le mpitondra ao Madagasikara, tsy misy fanenjena nefa na dia olona manely tsao, olona mandoro pneu migadra 5 taona dia any amintsika olona mandeha maka vola amina investisseur dia vola tokony hitrany amin'ny fanjakana dia alain'ireny olona ireny satria zareo mpiasa ao amin'ny présidence dia tsy mandray fepetra ry fanjakana. Na ireny bois de rose tratra any Tanzanie, bois de rose tratra tany Kenya, volamena tratra tany Afrique du Sud sy tany Comore, tsisy fepetra ao Madagasikara fa aty ivelany ihany ny mahay manenjika an'ireny, aty ivelany ihany ny mahay mahita an'ireny. Tena mampalahelo ny toe-javatra mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra rehefa maheno an'ity tenin'ny Fanny Soernaivo ity. Raha tany Madagasikara io dia tsisy fanenjehana fa satria raha any Madagasikara zany hoe dirikabin'ny présidence zany tratram-bodiome na mbola hitan'ny caméra rehetrarehetra na hitan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia tsy misy fanenjehana. Tonga dia miala maina ohatra ny mandevina alika ohatran'izao tsika miteny zao fantatry ny fitsarana malagasy tsara, fantatry ny Bianco, fantatry ny PAC, fantatry ny présidence tsara, ny fisiny io raharaha io misy ouverture d'enquête ve any Madagasikara. Mahagaga ihany koa fa atao tsy ahitana fepetra raisin'ny fanjakana eto amintsika mahakasika ny fanondranana harem-pirenena sy ny kolokolo manodidina an'izany hatramin'izao, indrindra fa raha olona mitazona toerana ambony eo amin'ny fitondrana no manao an'izany na dia hitan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo azy. Ary ny tena loza dia amin'ny madinika ihany no miatra ny lalàna eto amintsika. Amaranana ny vidéo dia izao ny afatry Fanny Soernaivo. Okitsika tsy manaiky rebrebe ny olona ka ilaza hoe tsy adala koa Romy nandeha plaider non coupable. Matoa Romy Vosy no miteny hoe i-plaider non coupable dia embêtant zany ny dossier en défense. Adala mihitsy izy ny plaider non coupable fa dia tsy haiko hoe ahoana ny fomba ialany amin'io fa ny proof dia mitoka amin'ny tendany ary ny avocat ny Romy avocat du diable tsy ny James Hilda mihintsy no ny proposé hoe Ruby no omenay fa iretsy no miteny hoe mba tsy hampisy trasy an'ilay izy afaka ataonareo en nature, afaka ataonareo en espèce.
dia izay indray ny video antsika androany. Mankasitraka indrindra ny ianao hatramin'ny farany. Aza tiany manisy j'aime sy misabone amin'ny chaîne. Amin'ny manaraka indray.